Salamo fa sy folo amby zato ka ny andiny paraiky ny fitopolo amby zato sy ny andiny folo amby fitopolo amby zato mivoaky toy izao zany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompoko. Aoka hiboboky fiderana molotro fampianarinao ahy ny didinao, hihirany teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Izany tongokiran'ny mpanao salamo zany zay milaza sy mandrisika ny fideran'Andriamanitra, hiboiboky mihitsy fideran'Andriamanitra molotra ary hihirany tenin'Andriamanitra ny lela. Izany no entinay miantrano aminao androany, mandroso atokantranonao androany. Ary izany ihany koa ny arabanay anao tafaraka indray atao anatin'izao antsakira fiderana izao. De faly manonona fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao. Tena fifaliana miaraka aminao e. Isaky ny fotoana iarahantsika tahaka izao dia feno fifaliana mihitsy ny fo tafaraka aminao hiterin'Andriamanitra. Iray fo iray saina ampiakatra sy anandratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao. Dia misaotra anao mahatoky mandrakariva miaraka aminay atao anatin'ity fandarana ity. Miaraba tompoko, miaraba antsika rehetra. Miaraka amiko tokoa ny namana Adonia izay mpanolotra ny fandarana miaraka amiko. Namana Adonia, iza ny vahintsika androany? Miaraba ny namana Moïse ary miaraba antsika rehetra ny tokantrano ihany koa amin'izao fotoana izay mamitsika indrindra izao. Ny vahintsika androany dia groupe ny salamo, tarika lehilahy daholo no mandrafitra izany groupe izany ary tena complet ny feo izay avoakany amin'ny fideranan'Andriamanitra. Raha natsikaritra kely isika any tokantrano any, efa nandalo kely teto amin'ny fandaharana ny groupe ny salamo, fa ny ankehitriny kosa dia zareo mihitsy no andravaka ny fotoana iray manontolo eto amin'ny studio, ka dia manasa antsika hihaino finaritra ny fiderana izay asandratsika miaraka amin'ny groupe ny salamo. Tena zany tokoa manasa anao. Andendray iray fo iray saina ary iray fiderana mihitsika miaraka amin'ny groupe salamo anandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Manasa anao ary maka toerana dia andao iray fo amin'izany fiderana izany. Dahoary. Sambatra izay manananao, mpiay sady mpamonjy satria mahery ilay tananao. Lay ary mahavonjy na dia maro azy ireo fahavalo, mitady haningotrany aiko ny tananao ihany loto. Miaro ay amin'ny lalakombako na dia maro azy ireo fahavalo, mitady haningotrany aiko ny tananao ihany loto. Miaro ay amin'ny lalakombako. Lai 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 lai. Sambatra izay manananao, mpitondra ny fiainanao, satriko efa nananao. Lay heratramizay na dia mahazo ireo fahavalo, manintona iara-minao ny tananao ihany loto. Miaro ahy amin'ny fankampanahy. Sambatra izay manananao, mpitondra ny fiainana satriko efa nananao. Lay hatramizay na dia maro azy ireo fahavalo, manintona iara-minao ny tananao ihany loto. Miaro ay amin'ny fankampanahy na dia maro azy ireo fahavalo, mitady haningotrany aiko ny tananao ihany loto. Miaro ay amin'ny lalakombako. Lai 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 lai.
Timbalavitay ianao fapamonjy izay mora raisina mijoro eo anilako isan'andro isan'andro mijery akaiky ny fiainako sapako fa tena tia ianao na diaby azy ireo kiremako matetika olo madahireo anatra tsy kiry anao fambaharim-po lavoriotao ianao manarina iatrano usahau ianao mampaelian tumpu timba kivianao fa makiamanka Jaitumbanana laifitia fititimiu vatiza famievica sayasua unasurelitenaku fatulutuanu Bwana Tampaku fatinatia ayanao nadiave azireu kilebaku matitika ununa daireu anachao tikivianao famahariku lavuniutao yanao manarina iachan usau yanau mampaelian tumpu tiba kivianau fa makiamanka elia Jaitumbanana laifitia fititimi
Zana kanja malicha
Sotran'Andriamanitra isika ny amin'izay tapany voalohany izay ny arahantsika tamin'ny gropin'ny salama ary nahafahantsika nanandra sady ny fiderana azy. Araka ny mahazatra antsika avelantsika akaina kely izy ireo. Isika kosa andeha handray ny tenin'Andriamanitra indray dia hanao fahalalana amin'izany tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho mpidera an'Andriamanitra. Ka ny salama 5:100 no angalantsika izany tohana ara-panahy izany avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika sy handrisika antsika ho mpideran'Andriamanitra manaraka no ireo toetrany izay tokony hiderana azy indrindra. Salama 5:100 ary mivaky toy izao ny andininy voalohany ny anaran'i Jesosy. Jehovah, azy izahay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Eto ny mpanao salama dia tena milaza mihitsy amin'Andriamanitra tsy mendrika omena voninahitra zahay fa ianao Andriamanitra no tokony omena voninahitra. Ny fironana amintsika olombelona mantsy dia fantatry ny mpanao salama fa mirona ho any amin'ny fanandratantena, ho any amin'ny fiderana sy fizahozahoana. Izany ny fironana maha olombelona antsika, ilay avolavinao antsika teo lehibe, fantatry ny mpanao salama. Dia izay no mahatonga azy mitaraina amin'Andriamanitra, azy izay fa ianao no tokony omena voninahitra. Ary rariny raha omena voninahitra Andriamanitra satria manana famindrampo, tsy alazaina izy ampy sy aminao ary marina Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ka dia tena tokony ho toetrantsika mihitsy ny miderin'Andriamanitra araka izany famporosiana ataon'ny mpanao salama izany. Andriamanitra no miamboninahitra. Eo amin'ny andininy faharoa dia izao no lazainy. Nahoana ny jentilisa manao hoe izay Andriamanina. Eto indray zany ny mpanao salama dia milaza mihitsy ilay toetran'ny jentilisa izay manambany an'Andriamanitra, manambany an'ireo mitoky amin'Andriamanitra, manambany amin'ireo izay mivelona sy miaraka ary mametraka amin'ny fitokisana amin'Andriamanitra. Izay Andriamanina. Ohatran'ny mahatadidy mihitsy ny tantara teo aloha dia ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny vahoaka Egyptianina dia rehefa niran'Andriamanitra Mosesy hamoaka an'ireto Egyptianina reto dia Farao amin'ny Exodus 5:2 dia niteny mihitsy hoe iza moa Jehovah. Ohatran'izany koa ny nataon'ny jentilisa ohatra hoe manamavo an'Andriamanitra ary mamparary ny fon'ny mpanao salama mihitsy ny maheno ny jentilisa manamavo an'Andriamanitra. Aiza izay Andriamanina. Dia mitaraina izy ary avy eo izy dia milaza amin'ny andininy fahatelo hoe nefa any an-danitra Andriamanitra efa nanao izay tompony rehetra. Any an-danitra ny Andriamantsika, any an-danitra. Ny Andriamantsika dia mpanjaka amin'ny avo. Ny Andriamantsika dia mpanjaka ambony rehetra izay manambany azy ambony rehetra. Ary izao no azo antoka any an-danitra, any amin'ny avo, tsy mbola misy fiovana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, tsy mbola misy fiovana ny fikasan'Andriamanitra rehetra na eo aza ireo jentilesa izay manadroadro azy. Ary izany no tokony hiderantsika n'Andriamanitsika, izany no tokony handalatantsika ny voninahitry ny Andriamanitsika. Tsy miova mandrakity ny androany ny seza fiandrianan'ny voninahitry'Andriamanitra fa ny amin'ny avo ambony ny hery rehetra. Ary ny fikasany amintsika tsy miova ihany koa satria
izao mihitsy no lazainy eo amin'ny 12. Jehova mahatsiaro ka mitahy antsika. Hitahy ny taranak'Israely izy, hitahy ny taranaka Arona izy. Na ny vahoaka na ny mpisorona zany dia hotahian'Andriamanitra. Jehova mitahy, tsy adinon'Andriamanitra. Ary eo ambany areo dia na ny kely na ny lehibe izy, tsy adinon'Andriamanitra zany satria nahoana? Tsy adinon'Andriamanitra ny vahoakany. Na izany izao amin'ny Isaia 7:7 dia misy an'izao teny izao. Isaia 7:7 ka ny 5:12 dia izao no lazain'ny soratra masina. 7:7, 5:12 dia hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mety manadino ny zana minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Zany ny Andriamanitsika tokony hoderaina, tsy manadino ahy, tsy manadino anao na ny kely na ny lehibe, dia ho tahiny ary mahatsiaro azy izy ka mitahy azy. Zany ny Andriamanitsika. Ny olombelona mety manadino ny enina ny vehivavy mampinono aza mety hanadino ny zanany, fa Andriamanitra tsy manadino. Zany ny tokony hiderantsika an'Andriamanitra, ny fahalebiazany ary indrindra ny fitahiny, tsy fanadinoany azy ianao. Eo amin'ny 5:12 dia hozy hoe hitahy anareo anie Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia mpamorona koa ny Andriamanitsika. Vao laza ombenombeny tato anatin'ity fandaharana ity zany, Andriamanitra mpamorona ny Andriamanitsika. Andriamanitra tsy miforonona, fa Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Ary any an-danitra ny fitoeran'Andriamanitra dia noforonony ny tany mba ahafahany manitatra ny fitiavany. Te hanana vahoaka akoatra ny any an-danitra Andriamanitra, te namorona ny tany izy. Izaho sy ianao izay mono hita amin'ity tany ity no tahiny. Hitahy anareo anie Jehova, ilay nanao ny lanitra sy ny tany. Minohy ianao fa mitahy antsika ny Andriamanitsika, ary zany no tokony hiderantsika azy. Ary ity tany ity ihany mbola omenan'ireo olona voavitra rehetra araka mbola azo matito 5:10 hoe sambatra amin'ny miliny fa izy no andovany tany. Ka Andriamanitra no namorona ny tany, satria ny tany ozy amin'ny 5:11 nomeny ho an'ny zanak'olombelona, ary zany no tokony hiderantsika azy. Mba te-hiteny aminao androany, ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra mitoetra any an-danitra. Tsy misy fiovana ny seza fiandrianana, tsy misy fiovana ny fikasany, tsy misy fiovana momba azy manontolo, satria Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy misy alokaloky ny fiovana avy any amin'ilay seza fiandrianana voninahitra any an-danitra. Tsy misy fiovana ny seza fiandrianana voninahitra Andriamanitra. Zany ny Andriamanitsika tokony deraina. Ny Andriamanitsika koa dia Andriamanitra izay mahatsiaro ka mitahy antsika, na ny lehibe na ny kely. Amin'ny soratra masina moa lazaina ny lehibe na kely, na ny antitra na ny tanora ny teny lazaina amin'izany. Ary eto ary dia voalaza mihitsy hoe ianareo Israely sy ianareo taranaky Arona. Arona moa dia mpisorona, dia ny vahoaka koa no lazaina amin'ny Israely. Tsy misy adinon'Andriamanitra zany, tsy misy na ray azy, tsy adinony ianao, ary zany no tokony hideranao azy. Ary ny farany dia Andriamanitra mpamorona, namorona nitarin'Andriamanitra ny fanjakany ny lanitra, dia namorona ny tany izy mba hisy vahoakany koa ety amin'ity tany ity. Dia sasa ianao hisy vahoakany izay midera azy manandratra ny voninahitra. Ka manasanao andao ho fiainantsika, ho toetratsika ny miderin'Andriamanitra, ary itsika dia ho mpiderin'Andriamanitra mandrakariva na inona misy eo amin'ny fiainantsika, satria izany ny Andriamanitra izay tompontsika. Azy izahay Andriamanitra, azy izahay mena voninahitra, fa ny anaranao ihany no mpanao salama. Engany ka hitovy feo ary hitovy firononana amin'izany mpanao salama izany tsika, dia hanandratra n'Andriamanitra, fa tsy sanatry hanandratra ny tena na hanandratra ny voninahitra ny tena, fa Andriamanitra ho jerena mandrakariva. Tanteraka amin'ny fiainanao ny izany, ary ahita fandresena mandrakarivanao sy fifaliana eo amin'ny vanim-poan'Andriamanitra. Amen. Andehandray rahatsotsika ny groupe-ny salamo hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fiarahantsika amin'izao fandarana antsakela fiderana izao. Dawary.
hatry zay disin'izao tontolo izao no miezaka andavoay zany rivompiainana tsy andamo misangy ay na mitsoka isafoko fa mitandrony de iray miarana virako manao Jesosy tsy sarakao ninonino namanozonay fisedrana nafakapanay nefa lalimpaka tsy sarakao feo anilako fona ianao manomeritsaina fanay asetrakivy ao tetuanana Tumbanzumuna Veriyetika miranda Nana tena hamira cha Asizeka inunise Enikuwa natia Ala elu mapituma Nalezani azichaka Kaibanzini zerianao Jesús si sarakao ninonino namanozonay fisedana nafakapanay nefa lalimpakao si sarakao feo anilako fona ianao manomeritsaina fanay raha asetrakivy ao tetuanana kufona yanao manumeritsaina fanay raha asetrakivy ao tetuananao Izanuhia akatanga tindumbuhita Atindumbuhititsyo Faizanya katsani Kaizanuhitue Kaizanuhitue
itoetrany itoetrany eo izany akatrany antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka itoetra eo aminy fitoerany masina izalohia akatrany antendrombohitra antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka izanao itoetrany itoetrany eo izany akatrany antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka itoetra eo aminy fitoerany masina izay madio tanana izay mahitsy folo iakatrany ary andra ny fitahiana via miny Jehova izy handray ny fitahian'izy ka handray ny fitahian'izy ka izano iakatrany antendrombohitra antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka itoetra eo aminy fitoerany masina izay madio tanana izay mahitsy folo iakatrany ary andra ny fitahiana via miny Jehova izy handray ny fitahian'izy ka handray ny fitahian'izy ka izano iakatrany antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka itoetra eo aminy fitoerany masina izanohia akatrany antendrombohitra antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka izao itoetrany eo izany akatrany antendrombo itsitseo fa izany akatrany ka itoetra eo aminy fitoerany masina ka itoetra eo aminy fitoerany masina Isa
Satana maningu Yamba bufuai Sao anefamba manisi Amparu swazia wampukua Vai varavara Swawada tiawizi Jesoma vela uyalu laharanda Azuna ufiada nada Vai varavara Swawada tiawizi Zesoba vela uyaru lahalana Azuna ufiada nana Kavarina mini Zofia inalizao Gelina etwantani Fariadani tumatakiza Katsoni fanzakani Itadiavani fahambari nagyada Te anampiala urizani Aminiza ere chaptauna Vai varavara Swawada tiawizi Zesoba vela uyaru lahalana Azuna ufiada nana Vai varavara Swawada tiawizi Jesoma vela uyaru lahalana Azuna ufiada nana sono a vela
lahalana azonao fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fotoanandroany tanteraka to somatsara, nahitantsika fifaliana, nahitantsika fahasoavana ary niarahantsika niompo niteran'ilay Andriamanitra. Mendrika io deraina ny Andriamantsika ary tsara ny Andriamantsika, ka izany no tokony hiterantsika azy. Ho azy mandrakariva ny voninahitra, ho azy mandrakariva ny fahalehibiazana, ny hery, ary ho azy mandrakariva ny anolorantsika izany fiderana ataontsika izany. Tokony hijerantsika mandrakariva Adonia, dia Andriamanitra zay tokontsika ty zany ny tena tokony fiainantsika isan'andro isan'andro. Eny tokoa. Ary misaotra betsaka ihany koa anareo groupe Ny Salamo izay nanaiky ho vahiny ny amin'ity fandaharana mamitsika ity, nampanakaiky anay mpiaino amin'Andriamanitra ihany koa ny hira fiderana izay nentinareo. Fandava tena be no nentinareo teto amin'ny studio, na dia avy any Fianarantsoa lavitra be avy any ary anareo. Kopa-tanàna kely aloha antsika rehetra avy any Fianarantsoa izay manaraka izao fandaharana izao, ary manasantsika tsy hiala amin'izao fandaharana izao mihitsy isaky ny fotoana izay efa nifanomezantsika. Ka zay mihitsy tena misaotra anareo mpiaino sy any Fianarantsoa ihany fa manerana an'izao tontolo izao koa izay manaraka amin'ny fandarana. Fantatra efa maro be anareo no mahatoky amin'ity fandarana ity, ka dia misaotra ary tena feno fitiavana mihitsy zay. Tena misaotra anareo. Engane ho tehirizin'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana mandrakariva isika mianakavy, ary engane ho feno fifaliana fontsika amin'ny fandarana tahaka izao amin'ny fiderantsika ilay Andriamanitra zay tokontsika ary ilay Andriamanitra zay sandratsika. Saotra zany Adonia? Zany mihitsy. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny teknisiana izay nahatotosa an'izao fandaharana izao. Ampitomboin'Andriamanitra be aminareo anie ny fahaiza-manao rehetra ho fiderana an'Andriamanitra ihany zany rehetra zany. Etona dia mampiomana antsika sahady indray aho ny amin'ny fotoanantsika amin'ny heriny, aza adino mihitsy ny mentionné ny namantsika, izay namantsika havantsika tiantsika mba ho ampaherezina amin'izao fandaharana izao, dia mahafinaritra mihitsy ny mideran'Andriamanitra raha zahoantsika hery lehibe izany. Dia amin'ny heriny toy izao dia ampifantariko antsika sahady ny groupe izay ho avy eto dia ny groupe Nosy izay no avy indray anatanteraka ny hira fiderana, aza adino ary ny fandaharantsika indray. Aneraka amin'ny veloma angambontsika namana Adonia, kanefa araka ny mahazatra ty fandaharana ity dia misy teny amin'ny soratra masina izay omena mandrakariva mba hampahery-tsika. Ho entintsika mamakivaky indray ny herinandro izay sokatra tsy ho ela eo anatrehantsika. Alohan'izay teny fampaherezana izay angamba dia tiako kely no mampatsiary mampafantatra ny mpijery namana Moizy fa ity fandaharana ity dia azontsika jerena ao amin'ny tambajotra-ny Facebook, ao amin'ny YouTube ary indrindra ihany koa ao amin'ny télévision-natsika Oasis. Ia, tena marina zay, azonao jerena daholo zany ireo rehetra io raha tia hanaraka amin'ny fandaharana ianao. Saotra namana Adonia, saotra anao tantokantrano tany dia ary ho raisitsika lioka topa 7:20 ka ny 5:7 misy izao teny izao izay omenantsika mpitiavana ary ho fikiritsika mandritra ny herinandro etsika makivaky izany herinandro izany indray mandra-piaonantsika eto raha sitrapon'Andriamanitra hiaraka amin'ny groupe Nosy amin'ny herinandroany. Lioka 7:20 topa 7:20 ka ny 5:7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-bofidiny fa izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hita rehetrrehetra va izy. Mandeha ianao anatrehan'Andriamanitra ianao fa tsy mitarehetra Andriamanitra manome rariny ianao. Matokizany tenin'Andriamanitra zany ary matokizany teny fikasany zany fa hitanao ho fiainam-pandresena ny fiainanao amin'iny herinandro mitsidika iny mandra-pahatonga ny fotoana hiarantsika indray. Ka raha sitrapon'Andriamanitra zany Adonia amin'ny heriny androany toy izao indray hiaraka amin'ny groupe Nosy tsika rehetra fa ny androany ametraka amin'ny velomonareo zay samy io tain'Andriamanitra tompoko ary samy mahita fifaliana miaraka amin'ny tompontsika mandritra ny herinandro. Veloma tompoko. Veloma tompoko.